Menonao ny fitenenana Ramatoa Minisitra. Misaotra Andriamatoa Filoana ny fivolagnana. Manoloana ny fahalasan'ny mpiara-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia mamela ahy ianareo hamerina ny teny fampiononana sy fampaharezana ny fianakaviana. Manoloana ny fangatana ny fanoloana ny dokotera namana izay efa voaray ny fangatana ary efa eo ampandiniana izay anoloana azy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Momba ny fonds d'urgence hita tokoa fa mbola ambany io montant izay azo io ka anatiny izao fotoam-panavaozana izao dia hodiniana aingana ny fanavaozana an'io lalàna mahakasika ny fampiakarana ny fampiasana ny fonds d'urgence. Momba ny hôpitaly ao Anivy-Rano, nandalo taomo ny tenako nandritra ny fanaovako fidinana ifotony tany avaratra ary nahita mivantana ny foto-drafitrasa izay misy ao an-toerana. Koa dia tsy ho ataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ambanin-javatra ny fanohizana ny asa araka ny teti-bolan'ny ministera misy amin'izao. Manoloana ny faratsian'ny foto-drafitrasa, anisany laharam-pamena ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny fanatsarana ny foto-drafitrasa ka hokasaina ampidirina amin'ny teti-bolan'ny ministera izany ka mangataka ny fanampiana avy aminareo izay. Manoloana ny fandefasana ny fanontaniana an-tsoratra dia vonona izahay amaly an'izany anatiny fotoana voalaza teo ambony. Eto am-pamaranana dia mbola mamerina ny fankasitrahana avy aminareo loholona izay ary vonona hatrany ny hiasa aminareo. Mankasitraka. Misaotra Ramatoa Minisitra ny Fahasalamam-bahoaka. Zay koa moa dia mahazo manatenanao fa vonona amin'ny fiaraha-miasa zay ato satria tsy vitan'olona rery raha mikasika ny fahasalamana. Manaraka miangavy fanindrony ny Ministra ny Travaux Publics manao ny fitenenana Andriamatoa Minisitra. Mankasitraka Andriamatoa Filoha ny antermeran-dola namian'ny fitenenana mbola mamerina ny fiarabana sy ny firararisoa sika rehetra izay manatrika eto. Ny fanontaniana mikasika ny lalam-pirenena fa 120 izay mampitohy ny Mananjary makany Androsivarika. Aiza ho aiza ny fitohizan'ny fanamboarana. Izay fanontaniana avy amin'ny loholona Rabe Mananjara Nicolas. Ny lalam-pirenena fa 120 izay mampitohy ny Mananjary makany Androsivarika misy foezaka dia misy lavitrezaka. Ny foezaka aloha zany dia efa vita ny tolobidy ho ana famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Foibe anamboarana an'io lalana io dia miandry ny engagement ao amin'ny contrôle financier tsika amin'izao fotoana izao dia anomboka ny asa ato.
zany hoe raha ny fanirina ao amin'ny ministère zavaventy mialohan'ny fotoanan'ny filatsahan'ny orana zany hoe lasa lomo ny orana tamin'ity fa ny tena fotoana filatsahan'ny orana dia atao hoe manomboka amin'iny faran'ny taona iny mandrapa-faran'ny volana avril eo alohan'ny tena hoe fotoana filatsahan'ny orana zany dia efa tonga eny amin'ny lalam-pirenena daholo ny orinasa rehetrarehetra indrindra ho an'ireo lalantany mba am'izay vonina rehefa misy ny teboka mety atahorana napaka ny lalana mandritra n'izay fotoanany orana zay dia miandry an'izay fanaovana engagement nyreo marché ireo zany tsika am'izao fotoana zao dia raha ho vita zay dia mahazo oes ny orinasa mba afana midina eny amin'ny lalam-pirenena ho an'ny lalam-pirenena rehetra misy zay fa tsy ho an'ny lalam-pirenena faraika ambifolo ihany anisan'izany zao nosy be anala ny lalam-pirenena fa 3 iny zao anisan'izany ny makanikongo lalam-pirenena fa 4 dia afaka mahatoky sika zany zay ngamba ny azoko itenena azy fa tokony hoeny toerana daholo ny orinasa rehetrarehetra mialohan'ny fahatongavan'ny orana mba iomanana indrindraindrindra amin'ny fahatapahan'ny lalana satria dia raha tsika malala fa tsy ampy ny fikozakozanany lalana nandritra ny fotoana maromaro zay dia besaka ny abotoka ireo lalana indreo ho an'ny lavitrezaka indray zany lalam-pirenena fa 1 io dia efa neken'ny mpamasy vola iraisampirenena zany na ny banque mondiale ny vola eo amin'ny 80 millions de dollars eo zay anaovana réhabilitation ny lalana io manomboka eo tsy atosika moa zany izy fa tsy hoe mananjary misapanana irany 25 iny iny lalam-pirenena fa 1 iny manapa tonga ary amin'ny limity ary tsy haiko anaran'le renirano iny somary avaratra ny losy varika ao zay misy baka zay ao dia any ny limite ny renina 11 satria ny renina 11 indray any renina 11A manomboka ary antsapanana miverina makaty zay ny lalam-pirenena fa 1 fa mitapitra eo zany ny fa 1 zay dia ny fanontaniana manaraka avy amin'ny loholona seramila mino avizara mino mikasika ny pont anifasy dia misy mahavavy koa moa eo zany tamin'ny fandalovan'ny cycle rivodozaka mane tamin'ny voalohan'ny taona 2022 no natapaka an'io tetezana anankiroa io dia tamin'izany fotoana zany natao hoe vonjomaika aloha zany ny passage age zay moa fiteny anazy fa tsy dia haiko fomba fiteny azy amin'ny fambolana malagasy passage age nasiana passage age eo amin'ny reniranony mahavavy dia ohatran'izay koa ny fasy izay tsy mahavaovaa olana rehefa tonga ny fotoanany orana tamin'ny faran'ny taona 2020 zao rehefa latsaka ny orana dia matetika misy ny fahatapahana tamin'izay dia napetraka ny baka zany zay ny asa mandrapatonga ny volana mety eo iampitany ny fiara rehetra zany na ny fiara kely na ny fiara lehibe amin'izao faran'ny taona 2020 zao sika dia fa na dia niomana raha zay mialohan'ny faran'ny taona lasa aloha moa izy teo zany ny rosakorana tamin'ity dia somary efa misy fahasaranana sady sika zao na dia niomana raha zay hoe alohan'ny irosahan'ny orana ny faran'ny taona 2020 dia efa miodina soamasara zany ny baka zay mapita ny fiara mavesatra na ny fiara lehibe zany eo fasy mahavavy amin'izao fotoana zao dia anatin'ny fanaovana entretien io baka io zany zahay zany fasy moa zany efa mandeha fa ny mahavavy mbola nisy piesy nafarana avy any Dego dia apisy manomboka mametaka an'io piesy io dia inona zany fa tsy anana olana sontsika ifasy mahavavy zay manomboka sy ny rahapiso atao hoe afaka piso moa zany satria rahapiso no anamboatra ny mahavavy fa ifasy no efa mandeha amin'izao nasiana fanoizana ihany koa le pont tetezana eo mahavavy efa mipetaka ao zany le pont bele amin'izao fa tsy mbola sy afahantsika mampiasa an'io ho an'ny fiara madinika zany na ny fiara kely dia ny accès satria efa voapetaka ny pont bele fa vita sara ny montage dia mbola misy an'ilay soina hoe protection ny garde grève ao ambany dia misy an'ilay accès tsy maintsy mbola amboarina mandritra nyty herinandro ity dia izay moa nandidina nandefasana zany taratasy tany fampilazana ny olana satria
efa nandehanany olona tongotra io tetezana io zany teo de tsy maintsy a mizanona aloha zany ny fandehanana tongotra ambonin'io tetezana io mandritra ny fanamboarana ny asa satria manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny roa amby folo atoandro ary manomboka amin'ny roa ka hatramin'ny enina ariva zany a no miasa zany ny orinasa kolasy zay manamboatra an'izay fiarovana an'le fotodrafitrasa zay sy le accès zany de am'ty herinandro ty zany loeritreretina ho vita io de atao hoe manomboka amin'ny herinandro ambony zany de tokony ho azo andehanana ho an'ny arakely mahavavy io zay ny foezaky fa misy ihany koa le lavidrezaka efa nankatoavy fa mansy vola iraisam-pirenena ihany koa ny fanamboaran'io tetezana anankiroa io ho vaovao mihitsy ny ifasy mahavavy zany de ny mba apalaky ny fanateterana ny pisipisiny ara-teknika zany de natao le suina hoe conception et réalisation zany no niraisina tamin'zany zay nanaovanena zany hoe raha ohatra ataosika ohatrany hoe olona mampanamboatra trano zany de zay nantsona hoe clé à main izy no manao étude anazy izy koa no manao réalisation anazy de tonga de asa vita zany no raisika satria raha ny fomba fataotsika hatramin'izay de atao aloha zany ny fitiliana zay hoe amoahana ny document APS sy APD de efa manana fotoana lavabe zay io APD eo am'izay no entina angataham-bola fa zao nefa efa nakatoavina le vola zay anaovana an'le asa de ao anatin'ny fanaovana ny document izay zao angatana fangatoavana ny document io de iroso amin'ny fanaovana ny tolobidy rehefa avy eo de aorinan'izay de anomboka ny fanamboarana ny pont ny fasa sy mahavavy mbola ao anatin'ny pisipisy ny fanaovana an'le document zany document de passation de marché sika am'izao fotoana zany hoe le DAO io zany de rehefa azahoana fangatoavana io de zay vao miroso amin'ny fanaovana an'le tolobidy am'izay de mbola mila fotoana lavalava moa zay satria manao fifanakalozana ara-teknika eo zany ny équipe technique avy aty amin'ny ministère ny zavaventy sy ny équipe technique avy ary amin'ny mpamansy vola de sarotra aloha ny anome atao hoe daty exact hoe am'izao zany le asany anomboka fa ny azo atenena aloha am'izao de ilay foezaka teo zany inona zany fa iverina am'loniny zany fifamoivoizana zany eo amin'ny tetezany renirano ifasy sy mahavavy manomboka amin'ny herinandro ambondry zay ngamba ny voaraiko fa tsy haiko na mbola misy hafa Ambilobe Vohimar ay mo misy mity marina ka Ambilobe Vohimar ny Ambilobe Vohimar lalana tena tsara io teo de ny tanjaky ny rivodoza gamane zany raha ny araky ny filazany zareo pahay toetrandro de hoe isaky ny 50 taona hony no misy aniny herina rivodoza ohatran'iny de zany hoe raha nanao ny fotodrafitrasa izay lazaina hoe tetezana zany tamin'ny reine lalam-pirenena fa 5 zany sika eo Ambilobe Vohimar de sy tao anatin'ny vinavina zany hoe ho isy rano be ohatran'iny zany ny andalo de izay ny natonga an'le fatapahana ho an'ireo tetezan'ireo nisy any ny ataoko hoe vahaolana vonjimaika de nanoizana pont Bélé zany pont anankiroa ngamba izy zay no misy pont Bélé de misy lasa ihany koa zany chaussée ary efa kaikaiky Vohimar ary de tamin'ny taona ty ihany ty taona 2020 ty efa nisy vola avy amin'ny fanjakana nataotao anarenana an'iny fa rehefa nalefa moa zany ny ina moa izy ty ny fanaovana ny tolobidy de somary sahirana zany ny vao nahita orinasa andehanao azy de avy eo moa izy zany atao hoe desista ihany koa satria i raha malala fa somary nandalo fahasahiranana ny firenenantsika de somary sahirana koa ny orinasa zay vao mahazo vola rehefa manao asa ohatran'ireny de zay ngamba no nahatonga anazy nientra de tsy vita zany izy fa efa nisy sora-bola zany avy amin'ny fanjakana malagasy anarenana an'ireo teboka zay nipotika tamin'ny fandalovany cyclone rivodoza gamane zay ho an'ny Vohimar sambava antala teny efa potika indray zany sy noho le cyclone sy noho le rivodoza afa sy le pont iza mo anaran'le pont de tetezana anankiray adika izy iny de nikisaky izy efa vita izy am'izao iny zany efa narenina nisy niaraka tamin'le
le tokony atao taty amin'ny fanarenana ny avy aty Ambilobe Vohimara koa igny fa famatsim-bola samihafa moa zany nanaovana an'io. Le anankiray famatsim-bola avy any amin'ny banque iraisam-pirenena, ny anankiray avy amin'ny fanjakana malagasy de tary zany le anankiray ry vita. De fa ino zao fa tena afaka ivezivezen'ny na ny fiara kely na ny fiara lehibe iny amin'izao fotoana zao. Fa ho an'ny chaussée zany efa tena potika satria efa tena antitry ny lalana iny amin'izao fotoana zao. De ny asa fiteliana aloha zany zao ny efa nazahoana fankatoavana, fa ny fanarenana zany mbola tsy nahazo satria tsy maintsy manomboka amin'izay foana moa zany izy raha ny marina hoe atao aloha zany ny étude de manana an'le document sika APS sy APD diny amin'izay no entina hitadiavana famatsim-bola rehefa avy eo satria de raha tsika malala fa eto amin'ny Madagasikara raha vao tena asa ngezangeza zany amin'ny fanamboaran-dalana de matetika hitadiavasika famatsim-bola avy any ivelany foana zany na ny banque iraisam-pirenena io na ny banque africaine io na ny Union européen io zany de ireny moa de efa miara-miasa amintsika daholo amin'izay azahoana vola anarenana ny fotodrafitrasa ho any indrindrandrindra ho an'ireo fapotika zay. Vola volona toboka maly fanontaniana ankify ambanja izy iny tamin'ny makasitraka toboka izy iny zany tam'izay satria ary lazarina hoe à vocation touristique manko izy igny de raha ny fotoana zay niarany vory tamin'ny projet PIC de nangataham-bola tamin'zareo satria tsy tafiditra tao anatin'ny bretelle ny RN6 ambanja antranana izy zany de nangataka tamin'ny PIC zay mba ampidiran'ireo vola io de amboary le lalana avy eo ankify avy eo ambalavelona mandeha any ankify zany de fahafantarako anazy ngamba mety tsy nahazo fanampam-bola zareo matoa zany tsisy zay fa izay kosa zany am'izao zany amin'ny fond routier izay efa angatahana fankatoavana amin'ny lehibe moa zany ny fampiasana an'le vola de efa nanokanana vola aho zany atao hoe tsy réhabilitation zany le izy fa tena ikitirana andreo tena teboka zay manira za moa voatany tamin'ny volana angamba izay tena hitako ny aranseny ny lalana iny de za misy no tena tonga de napiditra zany raha vao nandray ny toerana maministra zany za tamin'ny volana octobre teo de za misy no tonga de napiditra vola tao areo ampidirana vola iny fa tena be de be le olona mpampiasa lalana nefa le lalana tena rasy de rasy amin'ny maha vocation touristique anazy zay saotra toko. Azafady président misy anampy eny ia efa manaraka ohatra foana monsieur le ministre anao eo enanao tenena avy any avaratra iza io de mahita fa mandeha tsara ny RN6 RN4 fa misy retard angamba de asa mety anao arrêt de chantier fa nefa poumon-ny avaratry n'iny lalana iny raiky zay de faharoa aizao aizany RN31 be lalana antsoy sy RN32 be fandrina mandry tsara tompoko makasitra afaka omaly avy hatrany andreo misaotra Andriamatofiloha efa eo ihany ministre ny travaux publics ka roatra ka izahay mbola tsy nametraka na zay mbola mieritreritra ny ametraka mba tsy vezivezy izy de mba tonga de mba raha sitraka dia tolotra amin'ny fanontaniana zay mahakasika azy de amin'izay izy tsy mitsanga toetra itsony de rehefa vita zay de bonne fois pour toutes de zany ny atao hoe to satria ny sénateur Sebo nametraka fanontaniana zao. misaotra manome fitenenana monsieur le président miarahabanao monsieur le ministre mikasika ny lalana monsieur le ministre de totoafo ny message ny ben'ny tanàna amin'ny commune riveraine le RN7 i sakarahy Toliara 135 km
be ny tanànany Sakara, be ny tanànany Mahaboboky, be ny tanànany Vineta, be ny tanànany Andranovory sy ny sisa tsy voatanisako eto aby mandefa message aminahy ato ary masiaky ireo magnino sy ny teneninao ianony monsieur le sénateur ka zay no apetrako eto monsieur le ministre satria fa ianao manko fa nisy fotoana tsika mirahalahy fa niresaky anao hoe tamin'ny nareo teto voalohany igny zany de fa hoe fa d'ici la fin de l'année honao nga mipetraky eo ny entreprise tamizay ka ho fanamafisana an'izay a de zahay a mba miangavy ary io hetahetan'igny be sy ny maro ary igny zany ny tena ataoko hoe karazana tena lesoka be amin'igny RN7 igny fa raha vo miala Ambalavao izy a jusqu'à Sakara de tena misosa fa tonga eo Sakara izy jusqu'à Tuliara igny eo ny tena 6 heures de temps zao nanaovany taxi borosy lalana 135 km tena lamentable be le izy misaotra monsieur le ministre. Fanontaniana amin'ny ministre ny travaux publics sénateur Siramila. Makasitraka monsieur le président ny angambany misy an'le lalana monsieur le ministre ao Ambanja tokony raha maso akaiky le fanamboarana piste cacao izay mitotaly 45 km eo le izy mba tsy ho malaky simba amin'ny fotoam-pahavaratra fa nefa fa betsaka ny vola lany ny fitondram-panjakana tamin'ny nanamboarana azy io ka marina nefa 35 km amin'io dia lalatany tsy rena manokana ny fikojakojana an'io monsieur le ministre makasitraka tompo. Manaraka madame sénatrice misaotra betsaka nanome fitenenana faly miaraba Andriamatofilo ianareo rehetra amboromaritra isika loolona zay tonga eto ianareo amin'ny membre ny gouvernement rehetra sy ireo mpiaradia aminareo fanontaniana Andriamatoa ministre ny zavaventy fampatsahivana ihany izy ity ny lalana mampitohy ny Vodiala Vohitraivo zany hoe ny RN3A misy commune ray atao hoe Paskely misy pont kely zay eo aloha eo de simba isa-taona izy io nefa na mandritra ny taona ary de misy rano kely foana eo ny tiako ampitsahivina zany efa misy rotsakorana be amin'izao fotoana zao dia mety ho tapaka mihitsy zany lalana avy eo manomboka eo Paskely tonga hatrany amin'izay Vohitraivo satria tena miakatra be ny lalana zay zany Andriamatoa ministra no fampitsahivana kely satria isa-taona izy io de amboarina de miverina ihany amboarina de miverina ihany makasitraka tompoko. Miaraba Andriamatoa ministra. Madame sénatrice izy aminareo lolana angatakatany sénateur Bebava amenanao ny fitenenana. Misaotra Andriamatofilo ary mbola mamerina fiarabana ho atsika rehetra zay tonga eto nareo membre ny bureau permanent tsika loolona Tsankanavaka ary miarahaba ihany koa zany ny kambana amin'ny gouvernement zay tonga eto sy ireo technicianina miaraka aminy manararaotra ny mba metraka fanontaniana amin'ny Andriamatoa ministra makasika ny RN5 ny zay mampitohy any Tomasina sy Solerano vonko tompoko aiza ho aiza ny fikojakojana satria amin'izao fotoana zao dia adiny telo ny anaovana Tomasina full point lalana 80 km ary adiny enina ny anaovana ny Tomasina sy Fenerive Est lalana mirefy 100 km tompoko misaotra tompoko.
misaotra andriamatoa sénateur zao de mena amin'ny sénateur Kahina ny fitenenana. Misaotra andriamatoa filoana me fitenenana andriamatoa filo ianareo mpikambana amin'ny bromaharitra ary ianareo ihany koa ny membre ny gouvernement taraka ny laharana sy ny toeram-boninahitra araka ny arifenitra ajaina tompoko. Ny fanontaniana aloha dia te hiantasahady na ino an'le teninao monsieur le ministre raha hoe vao tonga ianao dia nanao initiative hoe asio vola makany an'le akifika dia te hiantahata aminao koa hoe mbola tsy tara monsieur le ministre raha mba asianao vola ihany koa mba hanosehana malakilaky an'iny RN7 iny tsy teniny Ambatolampy sy Atsirabe ako tsy teniny efa voapasoka sy nefa malama fa iarahantsika mahita sahady hoe avy zao ny orana dia ozy ny mpanao fanany anina zay hoe sao dia afahazo amilembary ary ty lalany ty fantatro efa tany ianao ary nahita an'izay tokony atao fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa andriamatoa minisitra ny miala avy eo ambositra satria ny eo anelanelany Atsirabe ambositra efa mba azoazo hiafiana ihany fa no makeo ambositra mahazo aneny Ambohimasoa miditra makany atampon-tanàna iny efa somary efa manahirana tahak'izay ihany koa andriamatoa minisitra raha ny RN7 ihany satria tsy ho aro vitantsika voapasoka izy ray manontolo dia hitantsika ihany koa fa raha miala kely eo atsimo kely ianao dia efa mahita ny eo andrano Vorovato misy zavatra misy lavaka eo alohan'ny iteram-pont dia afaka ny pont ihany koa ianao mahazo antalatana-pano dia mahita lavaka ihany koa sika mbara-pahatonga ambalavao ary dia mifampitohy araka ny voalazan'ny sénateur Tsiebo zany makany amin'iny mahaboboka sy ny sakaraha rehetrarehetra iny. Ny ao anatin'izay misy fotodrafitrasa maro efa natao ary misy engin andriamatoa ministre tsy fantatra ahoana ny fomba ahafahantsika mifanaraka amin'ny fampiasana an'ireo engin izay volam-panjakana ihany volam-bahoaka nefa nanomezana an'ireny tamin'izany fotoana izany mety azo eritreretina ve tompoko ny hoe hifanomezan-tanana mba ahafahana ny désenclaver an'ireny commune raha miteny indray aho hoe miala avy eo antalatana-pano makany amin'ny alakamisy ny tenina zany hoe district any Vohibato dia tsara raha mba asiana fipasohana amin'ny alalan'ireny engin ireny ny ady ho atao goudron mety hoe mila vaniny aminao zay andriamatoa minisitra amin'izao fotoana izao satria iaraha malala ny zavatra misy tahaka izany ihany koa raha mikisaka makany amin'iny faritry ny lalangina iny ianao dia izany lalangina zany point touristique misy an'ilay ataontsika hoe lac hôtel ao angamba ny te-école lehibe indrindra aty amin'ny faritra ny ranomasina indianina nefa anisan'ny ratsy lalana ihany koa zany toerana zany andriamatoa minisitra mino fa efa ao anatin'ny programanao ihany koa zany zavatra rehetrarehetra zany fa fifanakaloza-kevitra moa no ataontsika eto dia fampatsivana ihany koa satria maro ny asa zay asahanao mitodika sika andriamatoa minisitra dia makany mianandrefana kely any amin'iny faritra Isandra iny efa misy lalana efa natomboka ny fanamboarana azy sy ny fijerevana azy saingy misy tena maizina tanteraka point noir izay mila jerevantsika ny faritra Antsoma ny makany Soatanana izay sady faritra touristika ihany koa no mety hoe tobizan'ny eran'ny Madagasikara satria ivorian'ny voaka malagasy rehefa tonga ny 17 ny volana septambra any mpino kristianina maro makany amin'izany toerana izany izay misy zavatra lehibe satria sika izao ao anatin'izay fametrahana ny firenena ao anatren'Andriamanitra izay zava-dehibe izany ho any namana kristianina ihany koa andriamatoa minisitra. Andriamatoa minisitra maina tsimotsimo kely sika dia mitsambikina ty amin'ny faritry ny Orombe. Ny faritry ny Akora dia anisan'ny manana ny potentialité économique ary tsy ho lazaiko satria mety andriamatoa filoha mety hiresaka rehefa avao ny miampita makana amin'ny faritra farafangana sy ny sisa manodidina azy Vondrozo iny izay tsara ihany koa raha ohatra ka misy ny azo atao efa nisy tetikasa ihany raha tsy diso fa ny ahafahantsika manohy sy manatanteraka an'izay zavatra zay dia inoko fa azosika tomboka amin'ny alalan'izay fijerevana sy ny fampiasana an'ireo engin
ireo ny voibe zay nisan'ilay efa andresahana teo aminao ihany moa zany rehetrarehetra zany dia mino a fa efa andalana ihany koa na efa midina any angamba ny mpanao étude izany rehetra zany Andriamatoa Minisitra dia tianosika-hevitra aminao a hoe nisy fotoana na dia tsy mbola antitra ara ny tena dia natadidy ny fampiasana ireny direction régionale ny travaux publics ireny ireny direction régionale ny travaux publics ireny Andriamatoa Minisitra nanala olana be taloha ankehitriny mantsy ny zatra hitantsika na dia ataontsika hoe lavaka kely tsy ampy 20 centimetatra akory dia mety tsy afaka manao ininona fa tsy maintsy miandro validation dia io validation io a lasa mahalafa sy mahaela ilay fanamboarana zavatra tokony ho vitana vadikely ny tenako tsy teknisianina fa ianareo ny tena teknisianina farana vadikely na ray lasaka dia lasa tsy maintsy mampiasa vadikely ray camion rehefa avy eo any ka lasa lafo be ny fanamboarana lalana ao anatin'ny fanavaozana tanteraka sy izao antenaina fa mety misy fijery sy fomba fiasa makany amin'izany manakaikikaiky kokoa ny vahoaka zany amin'ilay famahana olana faran'izay aingana zany ilay izy. Andriamatoa Minisitra mety ao aminao dia any amin'ny ministeran'ny transport ny makasika ny atao hoe lalamby. Ny lalambia eo amin'ny 20 commune eo no vahany io lalamby fianaratsoa manakara io Andriamatoa Minisitra. Tena raha io tsy mandeha ary fantatrao tsara fa tsy mandeha, fantatra ministeran'ny transport tsara fa tsy mandeha amin'izao fotoana izao nisy ny vahaolana ary andrandrana vahaolana maharitra. Manateny izahay Andriamatoa Minisitra ianareo ministera anankiroa fa ao anatin'izao vokatra ny ledsi ho vokatra ny vokatra fanondrana maro isan-karazany toy ny canelle ny girofle izay amin'ny faritra rehetrarehetra iny nefa dia tsy afaka izany misofra ao anatin'izany ny commerce satria tsy afaka mifanakalo ny vahoaka ary dia mihena ny fahefamividy ny vahoaka ny fisika miandrandra an'izany ataontsika hoe fampiakarana ny eo ampelantanan'ny vahoaka malagasy zany ka tena ankasitrahana ny fanomezana valiteny tena madio ary ahafahan'ny vahoaka ihany koa mahafantatra hoe afaka 3 volana farafahelany dia misosa izany manakara sy fianarana 3 volana farafahelany dia misosa izany manakara sy fianaratsoa zany. Ampanatra tena tompoko makasitraka indrindra. Ohatra n'Andriamatoa sénateur Tahina zao dia omena ny sénateur Be Mananjara Nicolas ny fitenena. Anao ny fitenena Andriamatoa Lolo. Miala siny Andriamatoa Minisitra fa dia vignitra koa zareo aminay agny raha ohatra tsy mizaka ny tia. I rano mafana dia megnatra mandalo mandeha miala ny vohiparara mandrapatonga rano mafana touriste be dia be mandeha ao fa dia lalagna zany karaha mandeha vohy lava mba jereo tsara ihany fa mampidibola be manko io rano mafana io amin'ny resaka tourisme ny mba jereo zay fa dia zay miny raha fa manjary lava be koa raha mbola miteny eo sotra tompoko. La misy andray fitenenana ay omenanao ny fitenena Andriamatoa Hergé. Makasitraka sady makatelina Andriamatoa Filoha fanomezana fitenenana hamafisina ny fiarahabana sy ny fisaorana araky ny arifenitra izay misy. Andriamatoa Minisitra efa nataony tenanay moa tamin'ny teny fampidirana teo fa tsy ho vitatsika atao anatin'ity fotoana fohy izay fampiresahany etya ny mahakasika an'izany faritanin'ny fianaratsoa zany fa eto ny tenanay Monsieur le Ministre dia mampahatsiahy ianao ary efa milaza aminao mialoha fa misy fangatahana 5 efa voahomanao voaray tany amin'ny lafivalin'ny faritanin'ny fianaratsoa
halefany aminao zany dossier zany manomboka raha pitso makasika an'izany ny fangatahana amin'ny lalana ny fandriana ambositra ambaty finandrahana manandrina ambomasoa ikalamavony ambalavao ihosy ikongo iakora ivoibe ifanadina imanakara be fotaka isandra raha ireo no tatarainety monsieur le ministre ary defa milaza aminareo fa ministera raika ambiroapolo no ametrahana zany fanontaniana zany avy any am'ireo valala be mandry reo indrindra moa fa ny olom-bofidy maro samihafa hiandraketany ty androm-panjakany ty no lay fanavaozana na lava resaka atsika teo zay angamba ny mahakasika azy monsieur le ministre eto petrahana eto de fa toditra sahady ny message fa maninona no mitelikavatra anao monsieur le sénateur ny fehiny angamba mahakasika atsika ministera rehetrarehetra raha sitraka reo mba handehana atsika haingakaingana kokoa mino afa tsy mamono atoko atsika ato anatin'ity fanovany ty anaovana aza mahafady lolokoavana ny haza mamboninahitra reo tompoko andao hanangana groupe WhatsApp anankiray tsika par ministère am'izay vanim-potoana zay sady tsy mandany fotoana no manova zavatra haingakaingana kokoa tsika mino afa itehaka anareo ministre reo raha sitraka reo zany sady toavinareo mba hitongavana zany fanavaozany zany intelo any nangataka an'izay tato nandritra ny 5 taona na sénateur ahy fa tsy tateraka zany tompoko makasitraka sady makatela monsieur le président tian'Andriamanitra tompoko anampy kely aho resaka sentimental lay ty voalohany volaza teo manko ny lalamby manakara fianarasoa smotig nanarany rafitra nasangany mpazana tany nanaovana an'io société de la main d'œuvre pour les travaux d'intérêt général zay ny anarany fa nandevozana ny fomba nitozany zareo ny fampiasana olona tao sy mandray karama fa fanompona ny atao hoe ny atao filazana anazy raha ny amin'iny faritra besaka ny olona maty tamin'ny nanamboatra ny olona lamby io ka izay ny lazako hoe tena ikinany ainy iny faritra simostanany iny ny fisiany io lalamby io manaraka misy toetra rasy zay a fandovasika eto raha misy ministra na fitovana vaovao de lazaina fa sy rasy dolo nataony teo aloha tsy marina nefa zany fa zay hita rasy ialana fa zay sara tokony toizana monsieur le ministre RN 12A Vangandrano jusqu'à Fort Dauphin ny Grand Sud-Est de avy Aornosvaraka jusqu'à Fort Dauphin kangamba ao anatin'ny programme ny tsy anazanonana an'io fa noizana anazy hatramin'ny farany voalaza teo farafangano Vondrozo de pakatra ny Osy raha io ny vita canal de Pangalana manampy anazy be de be ny touriste ho tonga any ary mandray tomobile izy avy eo farafangano miodina any Vondrozo tonga ny Osy de manohy RN 13 de modina hatrany Ambovombe raha te verina izy any te odina any amin'ny faritra Sinanana de mandray RN 12A de miverina te farafangana ndray zay monsieur le ministre angamba sy adinonao zay zavatra zay fahatelo io bac engvezo baky engvezo mampitohy any farafangana am'le faritra avaratra zany le partie asimo faritra avaratra manakariana be iny faritra iny satria misy kafe misy zirofo misy volamena ho an'izay mpanao volamena karianga eo naiko misy volamena ho an'izay mpanao anazy mbalakaza karianga sinisisa mbala vatonao regny misy volamena igny ho an'izay mpanao anazy ka raha io ny vita de veriko fa misy fampandrosoana azy sapaitanana amin'iny faritra iny mialao karianga indray izy ampidirina miditra ty Vondrozo baky anankiray sy mandeha ao baky mazava lala ny anarany monsieur le ministre ka anao gn'eo io mino aho fa agnatin'ny zavatra eritreretinao zany fa zay fotsiny ny toko tiako apina misaotra toko lamaka sitraka toko vava
sanao am'izany fa raha vao mikasika an'io lalana sy ministera didina o dia totoafo ny fanontaniana ka mihinao anefa fa sy ataonao akivy anao zany iverenanao matetika aty aminay sy fakahitatsika matetika toa amin'ny fotoana mamapety azy mbola misy anankiray farany ao zany mbola misy fanontaniana apetrany fa dia amenana azy ny fitenena sénateur Mahonjo Hugues Laurent misaotra président mahalolon'ny Madagasikara ametraka fanontaniana tsotra monsieur le ministre mba nanana fotoana kely ve nareo amin'ny ministera nieritreritra ny tohizan'ny mahajanga hatraty amin'ny tsinginy Bemaraha satria tsy voateny mihitsy igny lalana igny fa adiny foana mba misy fotoana nieritreretanareo an'izany ve sady tena adiny tanteraka mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra monsieur le ministre. Zay ny avy aty aminay andriamatoa ministra ka dia angaviananao ampanazana hanome ny valiteny heverinao fa tokony homena ny reto sénateur reto anao ny fitenenana andriamatoa ministra. Makasitraka andriamatoa filohan'ny loholon'ny Madagasikara antermeran-doholon'ny Madagasikara milohan'ny maliko ny fanontaniana voalohany eto mikasika ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo dia azavaiko kely aloha ny fitohizan'ny asa rehetra marina tanteraka ny teniny andriamatoa filohan'ny antermeran-doholona teo hoe misy atoetra ratsy amintsika hoe le nataon'ny olona teo aloha tsy tohizana raha za manokana efa indroa zay no niseho tamin'ny aina manjery na intelo mihitsy angamba nidina RN7 voalohany dia nidina RN12 za faharoa dia teria tsara saotra za fahatelo zay nampahafantarako ny vahoaka malagasy fa ny lalana dia natao ho an'ny vahoaka fa sy natao ho an'ny mpitondra fa ny mpitondra tomboka dia mpiasam-bahoaka noho izany ny asa efa natomboka dia tsy maintsy tohizana dia izay no ezahako ny fafana tao anatiny ayay ny vahoaka malagasy rehetra satria raha nidina teny an-kanja ny vahoaka malagasy nitakiky ny fanaovaozana dia ny aya ny orinasa rehetra zay nisehatra teo amin'ny asa fanaovandalana hoe ho voaefa vola ve zahay ity sa tsy voaefa vola raha ohatra miatra dia noho izany dia somary mizanona ny asa fanaovandalana rehetra teto amin'ny lalam-pirenena rehetra ho an'izay nandeha ara dia natena atao hoe nandeha moramora na famasim-bola avy any velany io na famasim-bola eto Madagasikara dia somarina nisy moa zany tamin'izany fotoan'izany no nisahany teny hoe raha vao milova io fitondra io fitondrana io dia tapaka ny famasim-bola avy any velany dia averiko eto orentany orendanitra hoen'ny malagasy rehetra fa ny famasim-bola tompoka na avy any velany na eto amin'ny fitondrana mpanjakana malagasy dia sisy fahatapahana zany raha misehatry ny fanaovandalana. Ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo zao ny antony izy io teo fa tsy resaka fitakin'ny vahoaka malagasy no natonga azy nyzany fa nisy accident mortel nitranga tao zany hoe nisy tsy fifanarahan-dalàna nataony mpisehatra na ny mission de contrôle io zany na ny orinasa zay nateraka ny asa io dia raha vao misy an'izay ka dia tsy maintsy mianto aloha zany izy amatarana hoe inona no antony natonga ny accident dia misy andraisana mesure rehefa aveo hoe zao zany mesure tokony raisina mba tsy hiverena ny accident intsony raha nivory tamin'ny mpamansy vola zany zahay tamin'ny herinandro lasa iny dia efa vita daholo ny rapport rehetra dia ary anome ny toromarika zany izy itohizan'ny asa amin'izao mba hiverenany asa rehetrarehetra dia itohy zany io lalam-pirenena fa raika amin'ny telopolo zay mampitohy ny sapanana lalam-pirenena fahenina makany Bealanana efa itohy zany io amin'izao fotoana zao zany fa tsy manana iatsonytsika ny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo zay zay mampitohy ny Antsoy makany Befandrina sy Manisara dia efa vita ny fitiliana zany hoe ny APS sy ny APD efa validé io ary efa nankatoavy ny mpamansy vola ihany koa zany ny vola anaovana ny réhabilitation le lalana ny olana kely amintsika malagasy io tsy mahay mandany vola zay ny tena marina rehefa omena vola sika hoe tia namboarana lalana
de na de efa voafetra ary ny fotoana tokony ampiasana le vola io ohatra ataosika hoe efatra taona de tsy lanitsika ao anatin'ny efatra taona le vola de inona lasa tsy manome nge le mpamasy vola indray refa aveo e satria ny omenatsika raha sy lanitsika de tsy manome izy mitovy am'le tenyny olona zay miteny hoe ny atratra sy lavo izy fa tsy hoe ty dadany lahy ny vola omenatsika raha mbola tsy lany a ohatra zao tatsika hoe mikasika ny lalam-pirenena fa raika am'y telopolo zany rehefa mba tafakatra any plus de 50% ny avancement io zany de tafakatra any koa ny décaissement de izay izy vao manome vola indray izy hoe ty indray ny vola anamboarany lalam-pirenena faharoa am'y telopolo fa raha sady angataky sikato angataky sikato angataky sikato angataky sikato de mbola zay zany no somary mataraika kely anazy zay moa zany a misy antony be deabe zany zay zavatra zay ary tsy ao amin'ny ministère ny asa vaventy any fa na ministère hafa ara de somary sahirana zay tsika zany ny mampiasa ny vola amin'ny famasim-bola avy any velan'ireo satria misy be deabe zany le pisipisiny zay ataoko hoe exigenzareo de zay indraindray tsy vo respecte sika io ohatra am'zany zao ny expropriation na hoe fanonerana zany a ny fananan'ny olona zay rava no ny voakasiky ny fanaovana le fotodrafitrasa de raha voataraiky sika mandohan'izay de fa lasa misy fahatarana zany fampiasana an'le vola marobe le pisipisiny de zay mahatonga ny na de afaka na de oresako eto zao le fanaovandalana zay fanakatoavy ny mpamasy vola ivelany de lazain'olona fa mavandigny efa rako satria tsy anoeny vola io zy raha tsy efa malana andre taloha tsika mitombo zany le décaissement zany zay vo afaka manome le vola izy de aleoko aloha tsy miteny sao de tan'olona mavandy eto nefa rako zay zany mikasika ny lalam-pirenena fa raika am'y telopolo sy faharoa am'y telopolo ny lalam-pirenena fa fito a eo sakara toliara zay mirefa 5 am'y telopolo am 100 kilometatra efa manao efa nalefa le lettre de consultation zay moa ny fampanentenana zay nataoko zany hoe tsy maintsy manomboka ho io asy io fa tonga ena toerana ny orinasa zay manao azy a ny alohan'ny farany taona efa nalefa le lettre de consultation am'izao fotoagna zao zany satria izy io a contrat cadre zany hoe efa fantatra zany le orinasa maromaro isafidianana anao azy zany de zay nalefa zany de vo mamaly an'io izy a de mandeha zany ny contrat de na de mbola tsy mahazo avizary le contrat io de fa fantatra hoe ho azony anakiray ty le atra satria efa présélectionné le orinasa zany de tonga de efa afaka midina avy hatrany zany zareo anao an'le asa zany hoe tsy ampy a satria raha ny lalana rasy a amin'ny lalam-pirenena fahafito iny tena rasy be de avy eo sakara mandalana tonga eo andranovory efa somary rasy any koa mandranovory sy mandrapatonga any ateo le ara fa le volana rosaka ao aloha zany tsy ampy satria tsy mendrika entretien ntsony io zany fa efa tena réhabilitation le no le rasy ny lalana nefa le vola zay ananasika fitondram-panjakana malagasy a tsy avotana manao azy de iza aloha zany a anao an'le vo resako teo foana hoe aménagement progressif de alefa sikelikely lefa sikelikely ohatran'izay izy a de rehefa eny antoerana koa moa zany le orinasa de farafarasiny na de pasohany fosiny aloha zany na de mbola tsy ao anatin'ny tena asa ho ataon'zareo ara pasohany fosiny zany le lalana tena rasy be iny de mba maivana zany a le fasiarana an'izay mpampiasa lalana zay ny masara anazy efa tonga eny akianja zany zareo de mikasika ny piste cacao tsara izy am'izao fa lalantany moa ny tapany amin'iny tena lalantany ny tapany amin'iny fa rehefa tonga zany fotoana ny orana de ny fahaizana mizereny barrière de pluie angamba ny tena fahasika mitazona anazy satria raha ny azy oatsika vola mbola ikozagozana an'iny a de somary sarotra ihany satria be de be zany a le ataoko hoe commune mbola enclavé a eto Madagasikara tena be de be nefa anisan'ny mission ny ministère ny vaventy a zay manao an'izay désenclavement zay akoatran'le lalam-pirenena zay mizara telo karazana ao zany ny réseau structurant zany hoe na ny route nationale principale io zany a 2 4 6 7 de ao ny route nationale secondaire zany hoe ny mampitohy ny chef lieu de province amin'ny chef lieu de commune ao ny route nationale tertiaire zay a vocation touristique zany io zany na commercial ohatran'izay zany isan'izay zao le malalana makany ankify satria lalam-pirenena tertiaire zany classement andreny akoatran'le lalam-pirenena zany de mbola manana mission ihany koa zany ministère ny vaventy am'le désenclavement na commune de tsy maintsy mijery an'izay zany zay na tsy vita indray mandeha ary io a de tsy maintsy alefa sikelikely alefa sikelikely zany a na farafarasiny na le hoe
baka na tetezana zay tena manapaka an'le lalana zany iny fosiny aloha ny amboarina de efa mba afaka mitoy aloha le lalana zay zany de dikan'izay ho an'ny piste kakao zay nahazo io de tena tanitsika ngamba le commune zay voakasika an'iny ahitantana an'izay barrière de pluie zay fa raha sanatria tsika tsy mahay mitantana an'izay de vetivety iny de potika ary efa anatin'ny lalàna fitantanana ny lalam-pirenena na ny lalana communal nge ny fampiasana barrière de pluie fa ndraindray tsika mpampiasa lalana ihany koa zany ny tsy mahavoafena azy io de manomeme volan'le mitazona barrière any de zay moa le fiovahana sy fanavaozana andrasana amitsika rehetrarehetra zany zay zany de mikasika ny vodiala votray vany amin'ny raha RN3 nisy le tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo anisan'le financement banque mondiale nanovana traitement na point critique na ponctuel zany tamin'izay fotoana zay fa tsy navoavahan'le olana tanteraka satria le sy natao tonga le orana de simba ihany koa de anisan'izany zao le pont le voalaza eo io am'izao tsika am'teny zao zany de misy marché anankidimy zay traitena point anankidimy ao anatin'io zany le pont le tetezana nlazay i ramato sénateur teo zany de anatin'ny manao le tolobid zay izy am'izao fotoana zao ary raha nisitrakay de mba tonga alohan'ny firosahan'orana mba ialana am'le aty fatapahan-dalana sy raha sanatria sy tonga eo ny orinasa alohan'ny farany taona tapaka io lalana io de lasa daholo ny accès rehetrarehetra aminazy iny de tapaka le lalana tena manenjika mafy zay zany mba ho tonga any ny orinasa alohan'ny farany taona zay zany amin'iny lalana iny de ny RN5 Thomas Sonera Nivongo efa misy marché banque mondiale ao PDDR fa ao anatin'ny manao an'le siona hoe programme d'exécution zany am'izao de efa any toerana misy le orinasa de tokony efa andeha io asy io fa izay teo na somary nanao pression kely an'le orinasa hoe any anjena an'le campagne an'le tsy fa le inona moa izy ty le pispisy ny ara technique sy environnemental tsy maintsy azaina satria zay ny mahasarotra ny fampiasam-bola an'ireo mpamanso-bola avy any velan'ireo zany de tsy maintsy tanaraka an'izay de zay no somary mataraika kely anazy io fa efa any toerana misy le orinasa manao an'io ny orinasa CRBC zay famasim-bola avy any velany io amin'ny banque mondiale de ny ambositra Ambohimasoa ny lalam-pirenena fafito ny avy eo Antsirabe aloha zany efa fantatra fa ho vita iny mialohan'ny farany ny malohan'ny any amin'ny farany volana martsa any satria zay ny délai d'exécution prévisionnel an'le asa rehetrarehetra mandeha ao ireo teboka masomaro manahiranareo zany mandrapatonga Antsirabe tokony hisotra tsara am'izay fa ny aorina any zany fa matsim-bola avy amin'ny fitondrana malagasy ny lalana nefa tena efa reraka de izay teboka tena manahirana aloha ny vonjena maika am'izao de ny olona nefa raha vao mandalo le orana de simba ndray ny teboka hafa de fa efa misy volany homanina ao zany asofoka ao foana isa-taona mba hiezahana zany igitiana an'izay tena teboka manahirana zay de ity le antalantanam-pano vohibato io le voalazako teo hoe anatin'ny mission an'ny ministère savaventy ny manao désenclavement de ho an'le commune na district zany any anatin'ny somary manahiraikirana reny de le fanatsarana an'le lalana manontolo aloha de tena tsy savandy ao fa tsy ho vita fa raha tena hoe hiteboka manahirana de fa anaty programme anay amin'ny taona 2024 iny zay ohatran'izay Isandra Anjoma Soatana de mikasika ny akora ndray lalam-pirenena fa 17 moa iny mandalo amin'iny makany Vohibe de mivoaka any Vondrozo de farafangana de ny tena tsy azo andianana zao am'izao eo anelanelany Vohibe mandrapatonga Maripaika eo zany tena sy tafavoaka misy satria marobe le ouvrage de franchissement zany na tetezana efa tena tapaka ao de nanao sikelikely zahay ny aovanelany avery Vondrozo avery farafangana makaty Vondrozo de manao koa zahay avy ety amin'ny RN7 sauf que RN27 makany Vohibe iny
de ngamba hitambatra ihany le favelolo ao fa le izy moa mandeha tsikelikely fa raha malala fa miezaka ny fitondram-panjakana malagasy aloha am'le vola kely zay mba hananana de zay le izy za moa zany aloha moa raha miresaka an'zany zany a tsy hoe kory za atao anatin'ity fiovana ty za vao atao anatin'ny ministère ny asa vaventy fa vao atao hatram'izay zany a de le asa fataon'ny ministère ny asa vaventy zany a efa ataoko efa fantatro hatram'izay de zay ihany le toizana io ange zay le toizana fa ny fanaovaozany lehibe zay andraindraisika zany a de tsy maintsy aorinan'ny concertation nationale manana sosikevitra zahay a fa arakaraka ny hevitra ny vahoaka ihany io a zay no tapaka am'izay fotoana zay raha ndresaky sika teo momba n'le hoe fonctionnalité ny subdivision satria raha taloha zao a misy ny subdivision de misy ny atao hoe travaux en régie de raha mbola kelatra an'iny ny lavaka de tonga de efa atao sahady ny fanamboarana na hoe totitra ny canal de efa atao sahady ny curage satria indraindray inge sery vitana agnamalao a lasa aminona vanitra koa canal sinsina mety matapaka an'le lalana raha ohatra sy vita zany zay fanaovana curage zay de raha ny fanirinay de iverina reny fa tsy maintsy aorinan'ny concertation nationale zay sa arakaraky le tena fanapa-kevitra ny vahoaka fa zahay ato amin'ny ministère asa vaventy efa manamanina sosikevitra ihany a mikasika anazy io de ny voie ferré a mampitoy ny fianarasoa manakara tena marina tanteraka fa tena mamonzy village be debe izy iny raha itena zao ohatra tasika avere manakara mandrapatonga eo sasinaka ihany ange ny accessible amin'ny tobile nefa lalandrasy io de avy manomboka eo asa miala ny sasinaka miditra ny fenomby a mahabako a tolongoina manapatra efa tsy accessible sony iny de iny lalambiny no miservira anazy fa izy moa zany io izy maty io izy am'izao de raha ny programme amin'ny fitondram-panjakana aloha zany efa manana étude ihany zany ataoko hoe zahay ao ministère asa vaventy ny fiaraha-miasa ministère ny fitaterana zany fa mbola tsisy aloha zany lefa masimbola de izay no mba izana tadiaviny satria tena tombony be ho an'ny faritra iny faritany fianarasoa makany simosinanana iny a iny zany raha vita de ny RN25 ranomafana voiparara misy teboka maromaro tena mampizaly marina iny vo maly araha za vo tonga tany vo tonga tany zany maly tena misy teboka mampizaly iny zany de efa misy ao anatin'ny famasimbolany fitondrana malagasy ny fanjakana malagasy zany na le ressources propre interne io zany faroute izay hitretenan'ireo le place teboteboka manahiranareo am'izao mba au moins zany mba maivana ny fizalian'le mpampiasa lalana fa le hoe aty hanao réhabilitation aloha zany de mbola tsy anatin'ny programme am'izao zany fa analan'ireo tena lavaka be raha ohatra mbola mitoy ngamba ny tsy fanamboarana iny mety ho tapaky tanteraky iny lalana iny indrindra ho an'ny fiara lehibe zay mitondra entana makany simosinana any de izaly ny mponina any rehefa zay de zay ny mahatonga an'le hoe atao zay kitihana faran'izay maiky ireo teboka manahirana ny RN25 reo zany manamombika eo sapanana lakamisy namboima jusqu'à ny fanadina zao de fa tena bisaka rasy na jusqu'à irondro misy moa zany jusqu'à irondro de manao ezanao traitena daholo zany le teboka tena manahirana amin'iny de baka ny ka mandeha karianga io sy le mazava lala iverana kely ngamba ny lalam-pirenena fa 12 efa vita ny eo avy eo somisika tonga eo masianaka efa vita revety sy ny pont any manambondro de efa vita ihany koa ny avy eo fort de fin jusqu'à eo manategnina efa any toerana ny orinasa am'izao sika miteny zao manao ny lalana avy eo manategnina mandrapatonga eo somisika ary avy eo masianaka matonga mandrapatonga avangaindrano atao ngamba sy anana iaitsony tsika hoe tsy ho vita iny lalana iny fa ny fotoana anateterana anazy ny sisa de efa vita iny lalana iny mbola misy baka 5 ao zany ampiasaina ao am'izao iampitana mandrapavitan'io lalana io ka rehefa vita sy kelikely reo mpitetezanareo de manana baka ataoko hoe disponible sika zany azo alefa tia le mazavalala sy anaty fa mbola tia na nosy varaka koa ara azo alefa maty zany io satria samy lalam-pirenena ihany io ho an'ny vahoaka ihany zany de bataina ohatra zao ny nalefa nahitany mahavavy ange le baka atao manambondro
nalefa de ny bakataria bevoay nalefa tao ifatsy zay zany izy io dikan'izany azo atao zany mamindra an'io raha vao misy atetezana hoe vita amin'ny reny doza igny de azo alainy igny zany afindra ty am'le toerana mbola ilana baka mandrapatonga le fanamboarana tetezana io moa zany ezahana zany ny tena amita an'ireo tetezana reo aby sikelikely ny mpamaso vola moa zany de miara-miasa amitsika foana ireo mpamaso vola iraisam-pirenena avy any velan'ireo io izy ngamba voatenitena teo na ny FMI io na ny banque mondiale io na ny BEI io na ny Union européen io na ny BADEA io na ny BAD io vona daholo zay hoe iraisa amitsika fa miankina am'le fahaizasika mandrindra an'izay fiaraha-miasa zay ihany no afahantsika manao an'le foto-davitrasa rehetra eto a Madagasikara. De ty ngamba ohatrany efa ndresako ty teo le mandeha amitsinginy be maraha ty fa le lalam-pirenena fa 2020 le avaria miampitany bakiny Soalala bakiny Soalala fa Katsepy miampitany baky Katsepy io de aveo mandeha misinzo Soalala de mandeha tia mivoaka Maintrano iny ny lalam-pirenena fa 2020 am'izao aloha de mbola tsy misy tetikasa izy fa kosa ny renina oity satria zay zany natomboka satria za zao araky ny lovasofina za sy nahita araky ny lovasofina hoe afaka 4 ony avy Anatoliara manapatonga Majunga taloha zany hoe mandeha RN9 de mivoaka Dabara de aveo mandray ny RN 35 tonga any Miandrivazo tonga any Amorondava mandray ny RN8 mandalo Belle Sirbiny iny jusqu'à Bekopaky de aveo mandray RN8 mandrapatonga eo Maintrano de aveo avy Maintrano mandeha Besalampy iny de misinzo de Soalala de mivoaka any Majunga amin'ny RN 19 zany ny lovasofina fa am'izao nefa izy na 4 tsy afaka sony de natomboka avery avaratra zany ny fanaovana azy tonga eo manja aloha zany ny vita zao de avy eo manja mivoaka Dabara efa mandeha ny tolobidy amitsika am'teny zao de efa andeha le asa io ataoko hoe atoato rehefa vita zany zay tolobidy zay de mandray ny RN 35 zay sika aveo de aveo ny RN8 ny RN8 moa izy efa voalazako teo fa efa any toerana zany ny bureau d'étude am'izao manao an'le fitiliana afahantsika manana donné an'le APD indray ny angatasika vola afana manao ny RN8 de aveo sika aveo Bekopaky ndray anao étude ny RN8 manapatonga ny Maintrano de makany de inoko zany fa ho vita ihany zany igny zany manapatonga any Majunga iny zany fa eo aveo Maintrano manapatonga mandalo Besalampy manapatonga any Majunga aloha am'izao de mbola tena fitiretena reny tena la teboka mampizaly reny ihany zany no mandeha fa le hoe fanaovana an'le lalana ho lasa goudron mbola sy tena mbola sa ao anaty programme par rapport am'le avaty satria natomboka avy aty asimo zany izy de mirosomoroso makany avaratra de mivoaka any Majunga ihany amin'ny farany zay ngamba izy inoko fa voavaly daholo ny fanontaniana rehetra fa de araky le voalaza teo hoe raha ohatra hoe ny sapa kosa fa connaisseur izy asy madainga biso ngamba isika sy sapa hoe zay zavatra sapako tamin'ity ministre ho ataonay zay création na groupe ny asa vaventy sapa hoe fa ititany-doly aloha aiza marary rehetra na de mbola sy voatsabo ary ny akamaroana mandeha ty amin'ny sénateur ty amin'ny termièren-doolona zany de eo sika mampita am'izay hoe ty ny maika de arakaraka ny mamaiky anazy ny anaovana an'le asa ame aloha satria tsy ho vitindray mandeha aloha le izy de tena ilana tsiny fa tsy maintsy programme na arakaraka isataona eo zany de fanaovana asa rehetra de mba afahasika mifandray zany de ho zako ho créena zay groupe WhatsApp zay de mety ho tonga ty de fa olona ty zany za akan'le numéro WhatsApp nareo de ho créena ihany le zéro de afaka mifandray tsika rehetrarehetra monsieur le ministre eny ary tompoko de hoy za teo hoe zay moa mpiasam-bahoaka nareo solo tena mbahoaka didio zahay anarateraka ny asanay raha sanatritry ndra varina